manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny raina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Beno iarabanantsika mianakavy izay manaraka hatrany ity fandarana ity Samuela voalohany toko fahatelo ambin'ny folontsika reditra amin'ny Samuela voalohany toko fa efatra ambin'ny folo. Ny tiany orenesika eto indray dia teny alefan'Andriamanitra ao amintsika. Zao voalaza ny soratra masina pasteur manao hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra izay renesika eto zany dia manana fahefana tahaka ny fahefan'Andriamanitra hoe mitondra fahasoavana, mitondra fanambinana, mitondra fanasitranana, mitondra ireo zava-tsoa rehetra. Zao manko voalaza ny tenin'Andriamanitra zao avy nanana fiainana ary nanana be dia be. Ny tenin'Andriamanitra izay renesitsika eto androany dia manana fahefana satria ny teny dia Andriamanitra, manana fahefana mitondra fahasoavana be dia be ao anatsika. Ka dia mifatoa tsara ary raiso ny tenin'Andriamanitra izay ambara aminao androany fa tsy zavatra hoe mandalondalo azy zany fa tena misy programan'Andriamanitra manokana, manatena zavatra, manatena famakin'Andriamanitra manokana amin'ny alalan'ity fandarana ity. Miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manonna ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika tompoko eto amin'ny faritra Antananarivo, Madagasikara ray manontolo, ho antsika eto ampitan-dranomasina, ianao eto a Paris, Toulouse, aty a Bordeaux, Montpellier aty indrindra moa zany ny ireo mifanerasera aminay amin'ny alalan'ny serasera isan'andro isan'andro matetika ianareo eto Moscou, dia tsy adinona iambavaka mihitsy nareo mianakavy kely aty Moscou aty tsika eto Canada. Areo raha lasa anabavitsika manodidina ny Oceana Indiana ary ny aty amin'ny tany Arabo izay misisika mihaino ny fandarana tahaka an'izao na dia amin'ny toerana sarotra aza ny hainonao an'izany dia miezaka ihany ianao mihaino sy mijery tsy ho diso anjara fahasoavana avy amin'ny alalan'ny tenin'ny tompo any isika tompoko. Andao hivavaka asika metraka an'ity fotoana ity eo am-pelantanan'ny tompo ndahoany. Raha eo dia misotranao zay satria dia afaka hiaino fampianarana indray amin'ny alalan'izao fandarana manangana fiainana izao. Be dia be ny fiainan'olona kasihanao Jesosy eto Antananarivo eto Madagasikara. Be dia be fianakaviana ankizy ray aman-dreny tanora tovolahy, tanora tovovavy izay manaraka izao fandarana izao ary manatena zavatra avy aminao. Tompo, ianao dia milaza manao hoe tsisy masakana an'Andriamanitra tsy asa na be na mivitsy ka dia hotaina manokana tompo reto raha lasy anabavy izay manaraka nito fandarana ito. Raha marary ianao amin'izao fotoana izao dia apetrao amin'ny faritra marary ianao tananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sitrana amin'ny marary, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka mirofonao ianao, sitrana ianao ninina aretina, ninina anara zany aretina zany dia sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, solabetsaka tompony amin'ny fanafahanao, ny amin'ny fanasitranana ary dia mangataka ny fanahy masina ilay fanahy mpampianatra tsara indrindra ampianatra anay ary aniraka amin'ny fanahy masina ty aminareo izy ozy ny teninao ary izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Manaiky ampianarinao zay fanahy masinao. Solabetsaka Jesosy. Amen. Lasa tsika tompoko Samuela voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo tonga dia mitohy toko faefatra ambin'ny folo isika ary amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo any toko faefatra ambin'ny folo no mijanona. Ny nampahorin'ny Filistina ny Israely sy ny nasahian'i Jonatana namely azy
ary raha mbola nitoeratany Gibeany Benjamina Saul sy Jonatana zanany sy ny vahoaka teo amin'izy roa lahy ary ny Filistina kosa nitoby tany Mikmasy dia nivoaka nanao toko telo ny mpandrava avy teo amin'ny toby Filistina. Ny toko ray ny ray toko nizotra tamin'ny lalana makany Ofra ho any amin'ny tany Solala ary ny ray toko nizotra ho any amin'ny lalana makany Betihorona ary ny ray toko kosa nizotra ho any amin'ny lalana makany amin'ny faritany manarika ny Loasa Zeboima tadifiny efitra ary teny amin'ny tany Israely rehetra tsy nisy mpanefy fa ho ny Filistina andrao manefy sabatra nalefina ny Hebreo ka dia samy nidina ho any amin'ny Filistina ny Israely rehetra hanasany fangadiny sy ny fiasany sy ny famakiny sy ny fiadia-taniny nefa nananatsofa ihany izy handranita ny fiadia-tany sy ny fiasana sy ny telo ratsana sy ny famaky ary hananitana fanindronan'omby ary tamin'ny andro ny adina dia tsy nisy sabatra nalefina hita teo an-tanan'ny vahoaka rehetra zay teo amin'ny Saul sy Jonatana fa tamin'ny Saul sy Jonatana zanany ihany no nisy ary avy tao amin'ny miaramila Filistina ny voaka ho amin'ny ady lalana makany Mikmasy ary tamin'ny indray andro dia hoy Jonatana zanaky Saul tamin'ny zatovy fitondra fediny andeha sika akany amin'ny miaramila amin'ny Filistina zay ery an-dafy ery nefa tsy nilaza tamin'ny rainy izy ary Saul nitoetra tao atsisy ny Gibea teo ambanin'ny hazo aponga ben-danitra any Migrona ary ny vahoaka teo aminy dia tokony 900 lahy ary teo koa no nisalotry fô Daia zanaky Etoba rahalahy Kiaboda zanaky Finiasa zanakely mpisorony Jehova tany Silo fa tsy fantatry ny olona fa lasa Jonatana ary teo an-tany roa teo tenatena ny ady lalana zay nitatiavan'ny Jonatana ankanesana ao amin'ny miaramilan'ny Filistina dia nisy aram-bato kitsoloha ny anaran'ny anankiray dia Bozeza ary ny anankiray kosa atao hoe Sine ny ray amin'ireo aram-bato ireo dia ny Joroavo teo an-tany ny avaratra manandrifa Mikmasy ary ny ray kosa ny Joroavo teo atsimo manandrifa ny Gibea ary hoy Jonatana tamin'ny zatovo mpitondra ny fiadiny andeha sika akany amin'ny miaramilan'ireo tsy mifora ireo angamba ombatsika Jehova fa tsy misy masakana Jehova tsy hamonjy na maro na mivitsy dia hoy kosa mpitondra ny fiadiny taminy ataovy zay rehetra ao amponao mandroso ihany indro anaraka anao ao araky ny sitraponao dia hoy Jonatana ino androso amin'ireo oloreo isika ka iseho aminy ary raha hoy izy andraso madrapatongana ihany aminareo dia toetra amin'izay toerantsika ihany isika ka tsy hiakatra eo aminy fa raha hoy kosa izy mikara ty aminay dia hiakatra isika fefa natolo Jehova tanantsika izy ary izany no famantarana ho atsika dia niseho teo amin'ny miaramila Filistina izy roalahy ary hoy ny Filistina indreo misy Hebreo mifongotra avy any an-tavaka ny reny ary ny miaramila namaly any Jonatana sy mpitondra fiadiny hoe mikara ty aminay dia anehoanay zavatra nareo ary hoy Jonatana tamin'ny mpitondra fiadiny manaraha fefa natolo Jehova tanantsika teo tana zanak'Israely izy ary Jonatana nananika nandady tongotra aman-tanana ary nanaraka azy mpitondra fiadiny dia lavo teo anatrehan'ny Jonatana ny Filistina ary mpitondra fiadiny namony teo aorinany ary tokony 20 lahy no matin'ny aloha sy novon'ny Jonatana sy mpitondra fiadiny tao anatin'ny tany tokony atsasaky ny vavasa iray ekera ary risy ovitra tao amin'ny toby tany an-tsaha sy tamin'ny vahoaka rehetra ary ny teo amin'ny miaramila sy ny mpandrava nangovotra koa ary ny orooro ny tany ka nisy fampangovitana avy tamin'Andriamanitra ary ny mpitilin'ny Saoly sy ny Gibea Benjamina dia nitazana ka indro ny elo ny vahoaka sady ny fanaritaka be ihany pasteur. Samuel voalohany toko fahatelo amby folo manomboka eo amin'ny andininy fahenina amby folo iny ary nitsara teo amin'ny andininy fahenina amby folo teo amin'ny toko fa efatra amby folo raha fitinitsiko ely any aloha zany lesitsika farany pasteur Alvarez dia mikasika ny nandavan'Andriamanitra ny Saul mpanjaka rehefa nandika ny didin'Andriamanitra tamin'ny lay andraikitra zay tsy tokony nosaniny dia nalainy ankeriny lay izy raha ny marina
mety nakasitraka azy ihany Andriamanitra raha nisy fifanarahana tamin'ilay mpisorona na ilay mpaminany Jehova fa rehefa azo n'ilay fahefana dia nampiasainy tamin'ny tsy tokony ho izy zay fahefana zay, nampiasainy tany amin'ny resaka asa fisoronana ary de nataony tsinotsinona ilay mpanompon'Andriamanitra. Ary tamin'izay fotoana izay Andriamanitra no niteny manao hoe manomboka izao de efa tsy haritra tsolo ny fanjakanao araka ny fanazavana any amintsika farany dia tsy nanana afa-tsy roa taona monjo i Saoly any amin'ny tenin'Andriamanitra hafa moa de efapolo taona izy nanjaka fa eto amin'ileny vakitsika iny roa taona fa mbola resantsika iny aoriana kely hoe inona no mahatonga an'izay. Fa zavatra misy zany i pasteur Alvarez zany raha eto zany jerena de hoe roa taona monjo izy no nanjaka de votsitra teo am-pelatanany izay fahefana izay. Resaka toepolo izy satria Andriamanitra de niteny pasteur manao hoe nahita olona kasitrahako nahita olona araka ny foko asan'ny apôstôly toko 7:24 misy zay teny zay mantsy amin'ny Davida mpanjaka io olona araka ny foko zany hoe mazava ho azy zany fa tamin'izy nandany Saoly de rehefa nandany Saoly ary nolaviny tso-mpanjaka i Saoly dia tsy nakasitrahany fony intsony izay zavatra zay. Ary zany pasteur Alvarez no mahatonga an' Jesosy Kristy tompo nampianatra tao amin'ilay fiangonana tao Efesosy, fiangonana voalohany natsangany apôstôly sady tao Paoly, tao Petera, tao mifandimby tao daholo apôstôly rehetra io ary isan'ny nakasitran'Andriamanitra zany fiangonana Efesosy zany, zany hoe fiangonan'ny pirala zany le Efesosy. Fa saingy izao lay fitiavana an'Andriamanitra mbola tao anatiny ihany, lay fitoerana tamin'ny fahamasinana mbola tao anatiny ihany, lay ataoko hoe amin'ny apahany betsaka zany mbola nandeha foana ny fanompona. Fa saingy Andriamanitra de niteny, Jesosy de niteny manao hoe saingy efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao ka raha tsy mibebaka ianao izy de esoriko aminao ny fanaovan-jironao, esoriko aminao ny tanako, esoriko aminao ny fanomezam-pahasoavana zay napetraka tao amin'ny fiangonanao tao aminao de ho afitrako any amin'ny hafa. Ary zany ny zavatra tena farany ratsy indrindra pasteur Alvarez, raha sanatria ka misy olona anankiray mety hoe very vola ianao, misy vola nandrimin'ny fonao mety very, na mety misy zavatra tianao mety ho very, mbola mety ho azo récupérena ihany zany, mbola mety ho azo atao ihany no hoe manome tsara lavitra noho izany. Fa raha ny fahasoavan'Andriamanitra ny very pasteur sarotra ny mamery azy, mamerina an'lezy. De ho tsara ne i Joba de namoy zanaka 10 mianadahy ary reo zanaka Joba 10 mianadahy reo tena nandratra amin'ny fony zany satria zanaka anankiray zany no modimandry makarary zany, fianakaviana ray olo tiana anankiray ny modimandry makarary zany ny anazy anaky 10 manaraka zany miarenany be lehibe ringana tao. Fa jereo tsara ny fihetsiky Joba tsy nanota tamin'olona ary tsy nampiena ny fitiavany an'Andriamanitra le izy, tsy nampiena ny fanompony an'Andriamanitra le izy, na de nandao anazy aza ny zanany, na de nandao anazy aza ny olona rehetra, nandatsy azy Elifaza namatita, Bildada Sohita, izao farany namatita de sady nampahery reo nandatsy azy. De zao pasteur tsy nampihetsi-bolo maso amin'ny Joba fa zozy ny tenin'ny Joba manao hoe na de amono azy izy mbola anatena azy satria inona ny tanjon'ny Joba? Le miazona an'le tanan'Andriamanitra, le miazona an'le fahasoavana, miazona an'le osotr'Andriamanitra, miazona an'le fanomezana tsara indrindra avy any an-danitra satria ny loharano ny fahasoavana, ny loharano fitaina sy ny loharano fombiazana tsy avy any ambanin'ny tany miakatra pasteur, tsy avy any amin'ny olona loatra koa izy no mifitara ny tena marina, fa ny tena marina de zao avy any an-danitra mihitsy izy no midinao anatin'ny olona anankiray ary avao izy ho afaka omepita amin'ny olona anankiray. Izy nefa ny epitany io ny olona mangetaheta pasteur Alvarez ary Joba tsy namototra an'izay fahasoavana zay mihitsy. De jereo tsara fa raha jerenao ny tenin'Andriamanitra ne naverin'Andriamanitra ihany ny zanaka Joba ary ny arena ny nampian'Andriamanitra folo eny lasa fois deux velona 7 taona izy tao arinan'izay zavatra zay mbola ela velona, mbola ela velona. Zany ny olona misy tanan'Andriamanitra zany. Fa i Saoly inona zavatra nazao Saoly vao nahazo pouvoir kely de nanomboka andrehare de nanao tsinotsinona an'le mpanompon'Andriamanitra, nanamaivana an'le mpanompon'Andriamanitra. Ary zany notandremana foana pasteur na de neverinao fa kelino anao aza le mpanompon'Andriamanitra anankiray, na de neverinao fa tsinotsinona aza reny olona mpitao filazantsara reny de tsara foana raha mbola tsy resy lahatra de aleo tsy de maniratsira loatra an'izy reny, aleo tsy de maniratsira loatra an'ireny. Raha misy zahatra tsy fantatrao, raha misy zahatra tsy mbola maresy lahatra anao de aleo foana mipetraka tsara de endry tsara satria ny ray andro any
mety anenina tongotra matanana pastera vo hitady hoe nefa oza ny tenin'andriamanitra hoe hitady ahy ianao sy fa iomezako ianao amin'ny oabolany toko voalohany diny faefatra amby roapolo andatsa ozy andriamanitra izany ny tenin'andriamanitra pasteur Alvarez ka zay ny amin'ny tantarany Saoly ny zavatra ny seho nefa ny pastera teto mizara roa mazava-tsara ty tantara eto ty de izao hoe nampahorin'ny Filistina ny Israely sy lasa iny Jonatana namely azy voavo nanota i Saoly de mazava le teny soratra masina Galatiana toko 5:17 zay afafiny olona nodinjainy Romana toko 5:9 fa tena amby fa fahafatesana ny tambony ota dina ny zavatra ntsaka teto voavo nanota mihitsy Saoly mpanjaka dia nisy fahavalo nitsangana avy any ohatran'ny Andriamanitra mihitsy nanangana le fahavalo zavatra tokony ilamina tsara zany ny fiainany lasa misy fahavalo nitsangana ary zany ho de hitan'ny pastera ny io ady io misy fotoana izy io le olona ihany mahatonga an'le ady manangana an'le ady izy ihany mamorona ny io ady io ina mahatonga an'izy misy vanim-potoana ianao mety hoe varim-barina ianao mety matoritory ianao tsy mivavaka tsara misy fotoana ary mivady mety hoe miady mpanompon'Andriamanitra nefa mifandroaka ndana mandeha ary za tsy mila tsony leo manengelina ny fanompoko an'Andriamanitra mihitsy nareo nefa samy olona manana ny fanamasina samy olona mivavaka ndana mandeha rehefa tsy tamana ndana makany mamanareo any ianao koa nanengelina ny fanompona ny mianakavy any an-tanitra ibahana ny lanitra eo anoloana iny mandana mandeha rehefa tsy zaka da sady asiana an'le teny mahery be le teny androana devolo no ampiasaina amin'izy hoe ale de lasa tsy mety izy maraitra ny folo lera matona leranga de ino zavatra mitranga misy sady miseho anatin'ny tokantrano mety mangina le anankiray fa manomboka misy ady ary misy vanim-potoana misy aretina mitranga tampoko zany tsy fantatra hoe ino io aretina io atao amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 1 pastera manamava zay teninao zay andiny 17 de zao vakiny manao hoe ary Andriamanitra nanangana fahavalo koa anohatra ny Solomon zay noho ny fahotana io no resaka fahotana zany hoe Andriamanitra mihitsy zany no nanangana le fahavalo de mazava ho azy fa tsy avy any amin'ny fahavalo le tsy ny fahavalo ny tenao an'le izy tsy ny mpamosavy ny tenao an'le izy de misy vanim-potoana misy mpanompon'Andriamanitra tahaka an'izany somary varimbarina kely somary matoritory kely somary mifosafosa kely mpanompon'Andriamanitra izy mivady ambony farina de misy sady mitranga tampoka pastera na misy olona ndray matetika mahita tranga-javatra rotono hoe olona tahin'Andriamanitra dia mavita trano mahazo fiara lasa ny ampitan-dranomasina manana ny maizy azy de vetivety eo lasa tamin'izy mbola tsy nazo an'izay zavatra de tambaraka pastera fa tena ho tahin'Andriamanitra tena rehefa tahin'ny tompo tena tsika ray matsiaro an'Andriamanitra tsika tsy miverin-dalan'izany tsony fa rehefa tahin'Andriamanitra izy fa manomboka mangatsitsika de ny fiheverany hoe hitoy amin'io adalany foana ny fiainany hitoy amin'ny fiainana tsisy an'Andriamanitra io le fiainana ho azy tsy mety raha tsy misy an'Andriamanitra hoe Andriamanitra nanome anao loharanony fitahina teo amin'ny fiainanao de azonao le fitahina de le loharano tsy pahanao hoe tsy mila loharano tsony rehefa vitako samy rery ny fiainako de meritreritra anao fa andeha rery ny fiainanao tsy possible mandeha rery io afaka mandeha io fa tsy lasa lavitra io pastera eno tsara ty zavatra teneniko ty io de tahaka ny fiarakodia anankiray vidina any amin'ny reny toerana mpamokatra fiarakodia reny tsara tare maresy lahatra de nahazo fiara ny olona de nasiana natao plein de réservoir de rehefa plein de réservoir nainga teto tamatavy de ho any Majunga de misy farita ny solika io ary efa lany ny solika tsy afaka mandeha tsony io pastera na tsara tare ohatriny ahoana natao contre-attaque io natao ahoany natao ahoany io mety andeha ihany io fa saritina miomby natosika tanana nefa izy anao an'izany isanandro fa tsy maintsy solika ny mampandeha an'io de tahaka an'izany raha vo ny fiainana anankiray tsy misy an'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra lay solika mampandeha ny fiainana de orara io fa ny fiainan'ny olona eo atao contre-attaque foana aoriana kely io fa tsy hovelona tsony pastera dikan'izay zany de zao tsy maintsy miverina ao amin'le loharano foana tsy maintsy miverina ny andoharano foana ary za dia miteny antsika ary mampianatra io moa pastera ny lalan-danitra na ny hoe fanompona an'Andriamanitra tsy azo tereny tsisy olona tereny hivavaka izany sady ny baiboly no miteny an'izany afaka misafidy ny olona zao koa tsika andro ny demokrasia ka
afaka misafidy zay tomponiny olona fa ny anjarantsika to mitory fotsiny a ny anjarantsika ny manambara fa zao kosa hoe mahita sady ato anatin'ny baiboly zany de mahita hoe ny fiemoran'ny olona anankiray zany notahin'Andriamanitra de efa hita ato anatin'ny baiboly fa tsy ho tafavoaka mihitsy izy tahaka n'ilay lehilahy anankiray ny angavany Jerosalema nakany Jeriko ao filazantsara ndriko toko fahafiry misy an'izany rehefa ny angavary izy azony jiolary saika novonono teny an-dalana teny novonono fa tsy ho saika novonono de nahaboridany mihitsy de ohatran'izay le olona tahaka ny nomy zay efa nataontsika masaka mihitsy ny fitoriana ny nomy teto nomy a avy any Betlehema nakany mino ty toerana ny andehanany tsisy an'Andriamanitra te tany Moab de tena nangidiny ny afarany hoe azy na iza zany teny manazy atao nomy tsy olona olona fa nidikany hoe nomy mahafinaritra fa ataovy mara satria zany mangidy zany sazaho sy mangidy satria dia niverin-dalana e tena niverin-dalana ary efa niverin-dalana mazava ho azy fa potika pastera ary zany foana no ampianarana atsika ato anatin'ny tokantrano anaty matoy niverim-benona zany afatra zany fitiavan'Andriamanitra anao zany fitiavan'Andriamanitra atsika zany pastera Alvarez mazava de mazava zay fampianaranao zay pastera misy ten'Andriamanitra zay pastera ny amin'ny epistiliany le toko sy andininy moa tsy tadidiko fa tsisy ny recherche fanaovana recherche moa adimoketsy amin'ny latabatra izy de manahirana hoe tsanga reto aka zay ihany fa tonga lazaiko fotsiny le izy hoe ato amin'ny baiboly ato de misy ten'Andriamanitra tahaka zao hoe ny fiainanay de miara-miafina amin'ny Kristy any an-danitra zany hoe tsika ty zany pastera amin'ny finoana dia efa any an-danitra ny anarantsika amin'izao fotoana zao ary fiainantsika de any an-danitra miara-miafina amin'ny Kristy ary eo amin'ny seza fiandriana mihitsy le izy pastera no miafina tsy hoe miara-miafina amin'Andriamanitra any an-danitra any amin'ny lakavy any amin'ny lakaly anaty lakaly tsy hany fa eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ny ipetrahan'Andriamanitra Kolosiana toko fahatelo Kolosiana toko fahatelo andiny fahatelo zay zany Kolosiana toko fahatelo andiny fahatelo hoe fiainanay de miara-miafina amin'ny Kristy any an-danitra ary ozy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny jolona voalohany toko fahatelo andiny voalohany any hoe ary rehefa iseho izy de iseho ihany ko zany misy vanim-potoana zany miafy ny fiainantsika koa ary misy fotoana miseho ary miseho miaraka amin'ny voninahitran'Andriamanitra zany hoe rehefa miafina zany fiainantsika pastera dia tsy azony devoly jerevana alalinina tsara fa amin'ny fotoana anankiray manota miala amin'Andriamanitra manao fahotana mahafaty sanatria vava ny olona anankiray ka miala amin'Andriamanitra dia manomboka miala amin'ny olona io tanan'Andriamanitra ary manomboka miariary am'izay fiainan'ny olona io ary azony fahavalo anaovana fanadidina azony fahavalo hoe ahoana ny fomba anafiatsika anio ahoana ny fomba anapotetsika anio dia manomboka hita ny fahavalo am'izay ny fomba amelezana azy tahaka zay mihitsy nazo Saoly teto pastera hatram'izay dia tsy nieritreritra mihitsy ny Filistina hoe anafika ny Israely any fa tamin'ny fotoana nanontany Saoly teo anatrehan'ny tompo zany nanaovana le fahotana mahafaty dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe nizara toko anankitelo ny Filistina mba andrava ny zanak'Israely hitan'ny zareo mihitsy zany fomba andravana azy hoe raha mizara toko telo tsika de zao ny fomba anaovana azy ozy ny Filistina namatsy ny zanak'Israely hoe ho alatsika daholo ny mpanefy fitaovam-piadiana rehetra tamin'izany fotoana zany moa zany mbola tsisy ny basy amatafondro fa sabatra ny fomba edivana de lefona de atsamitady de apinga lehibe dia zao zany teknika an'zareo Filistina hoe tsy asina fitaovam-piadiana ary tsy asina mpanamboatra fitaovam-piadiana mihitsy amin'ny zanak'Israely ary de hobanatsika ny lalana fivoahana izy ireo de tsy ho tafavoaka mihitsy izy ireo teboka voalohany teboka manaraka zay pastera de hoe amin'ny fotoana zany amin'ny fotoana ny olona anankiray izay ialany tanan'Andriamanitra dia manomboka hita ny fahalemeny be dehibe zany manomboka hita zany ny fahalemeny zanak'Israely tsisy fitaovam-piadiana tao tsisy inona zany tao amin'ny zanak'Israely de zay moa natonga ny Goliata hivoaka avy any pastera rehefa niady hoe tondrahinao sabatra be de Davida rehefa niady tamin'ny Goliata tsy nitondra sabatra satria tsy nanana sabatra fa mahagaga voalaza ten'Andriamanitra sabatra nanapahany Davida ny lohan'ny Goliata tapaka ny lohany zany hoe le fiadiana izay namboarin'ny Filistina saika namelezana ny zanak'Israely iny ihany nanapahana ny lohan'ny Goliata zany hoe ny olona anankiray zany rehefa miaraka amin'ny Jesosy pastera de ozy ny ten'Andriamanitra fiadiana rehetra zay voaforona amelezanao de tsisy ambinina ary tsy amikerina mitanjaka fa mifanahiko koa Jehovah rehefa Andriamanitra momba anao na manahoana toerana misy anao de afaka niompanresy anao raha lasa nabavy zay ny antony fikiratsika amin'Andriamanitra raha izay pastera hitan'ny fahavalo zany ny fomba rehetra miaramila tamin'ny voalohany telo arivo teo amin'ny Saoly pastera de rehefa nahita ny fahavalo ny miaramila amin'ny Filistina zanak'Israely lasa 900 lahy zany sisy
lasa eninjato laza sika zany hoe eninjato a ny tsaiko ny 20% sisa zany eo amin'ny 25% io zany sisa no tavela teo am'zanak'Israely lasa daholo miaramila nandositra ary reo miaramila reo tsy nanana na de lefona ray aza paster tsisy nanana lefona fa angadiny ety zareo iady angady moa manoloana sabatra paster tsy omeza ny fahavalo ve iady anao de angado nentinao iady anao de forsa amin'ile forsa ozy ny tena ozy ny baiboly voakitsika teo na mifandranitana ny forsa zany hoe paster le telo ratsany reny na fandranitana le forsa telo ratsany reny ka any amin'ny tany Filistina vao azo rakitiny zany hoe zavatra dombo be zavatra raha fijery maso de hoe tena de resy reto fa zanak'Israely reto satria maramila vitsikely fitaovam-piadiana tsy mandeha am'zy lôny iady venao de ataoko fafa netino miady amin'ny Filistina nefa Filistina miaraka amin'ny kakalesy miaraka amin'ny soavaly miaraka amin'ny maramila miaraka amin'ny sabatra zanak'Israely miaraka amin'ny taoko fafa miaraka amin'ny zaranangady miaraka amin'ny famaky dombo be mezan'ny olona fotsiny fa eo mahasamy hafa ny olona anankiray manapa-kevitra anompan'Andriamanitra sy manapa-kevitra tsy anompan'Andriamanitra i Jonatana tonga de idirako teny zao paster i Jonatana de tsy mitovy mihitsy amin'ny Saul ray fa i Jonatana paster de nifidy ny akatoan'Andriamanitra nifidy ny ifikitra amin'Andriamanitra nifidy ny tsy hijery ny fahavalo sy ny habe amin'ny fahavalo fa nifidy ny hijery an'Andriamanitra sy ny zavatra vitan'Andriamanitra araka ny teny paster teo tsy nitanjaky ny fahavalo ny tokony ampatahotra anao tsy zay ny tokony hitanao fa ny habe an'Andriamanitra ao zay vavanao ny tokony ary tsy maintsy mila hitanao mba hafanao mandresy i Jonatana dia nanapasahina anatona amin'ny fahavalo miaraka amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ary tao ambadika zay fahatokinan'Andriamanitra zay teo izy ny tenan'Andriamanitra hoe atao amin'ny 10 paster 7 niasa Andriamanitra ohatrany hoe noetsehany provoqueny ty Jonathan ty mihitsy Andriamanitra netsehany teo amin'ny seza fiandriana mihitsy Andriamanitra tsy maintsy manao zavatra anay na tianao na sy tianao na tetezitra amin'ny dadako azy ianao de tsy maintsy manao zavatra ianao tamin'ny alalan'ny fasahina ara-panahy tamin'ny alalan'ny fatokina ara-panahy tamin'ny alalan'ny finoana zany hoe itsika ty zany paster afaka mampiseho fietsika afaka mampiseho finoana zay mahatonga an'Andriamanitra tsy maintsy hetsika amin'ny fiainantsika fa rehefa nanao zay fietsika manetsika an'Andriamanitra zay i Jonathan zany hoe iroso rangaha iroso ary mino fa miaraka amiko Andriamanitra mandehana am'zao herina zao izy Andriamanitra fa mombanao de nietsika Andriamanitra paster ary zavatra nataon'Andriamanitra de zao ny 10 hoe koa nisy sofotra tao amin'ny toby tany atsaha sy tamin'ny voaka rehetra ary teo miaramila sy mimpandrava nangovotra koa ary ny orooro ny tany dia nisy fampangovitana avy amin'Andriamanitra zany hoe rehefa nisy hetsika ara-panahy dingana nataon'ny i Jonathan ary teo amin'ny fanatrehan'ny tompo de nietsika Andriamanitra raha lasana bavy ary rehefa nietsika Andriamanitra de nisy fampangovitana be nisy orooro nisy tahotra nanerana ny tompo rehetra ary de taitaitra be ny olona ary vao mahay zavatra midoboka kely de taitra inona zany ary tonga de ohatrany te andositra zany ny Filistina nefany tsisy afa-tsy Jonathan sy mpitora fediniany nanafika teo ary de niseho ny voninahitr'Andriamanitra zao zany zavatra azo raisina paster hoe na de ao anaty fianakaviana anankiray za paster ray aman-dreny zanaka de mety ho samy hafa ny fomban'Andriamanitra mety misy olona tsy omban'Andriamanitra firy fa mety misy olona omban'Andriamanitra na de samy anaty fianakaviana ray azy de safidio androany hoe anaiky venao omban'Andriamanitra sa hoe anao tahaka ny Saoly fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe ifidiana amin'ny fiainana mba ho velona ianao paster zay mihitsy le izy horaitsika hoe zay tantarany Jonathan zay veritra voakina le amin'ny 9 paster hoe toko 7 ary tamin'ny indray andro dia hoy Jonatana zanaky Saoly tamin'ny zatovo mpitondra ny fiadiny andeha isika akany miaramila Filistina zay ry andafy ery nefa tsy nilaza tamin'ny rainy izy eo amin'ny andininy faharoa ary Saoly nitoetra teo an-tsisiny Gibea teo ambanin'ny hazo amponga be an-danitra any Migrona ary ny vahoaka teo aminy dia tokony ho eninjato lahy ary teo koa nisalotra Efoda ia zanaky Ahitoba rahalahy Kaboda zanaky Finiasa zanaky Ely mpisoron'i Jehova tany silo fa tsy fantatry ny olona fa lasa Jonatana andiny fahenina ary Jonatana tamin'ny zatovo mpitondra ny fiadiny andeha isika ka ny miaramila n'ireo tsy miforo ireo angamba ombantsika Jehova fa tsy misy mahasakana ny Jehova tsy amonjy na maro na mivitsy jero tsara le misako an'ilay fampianaranao teo le hoe fomban'Andriamanitra teo
Jonathan teto pasteur dia mbola tena tao anatin'ny fahazazana mihitsy raha ny marina satria dia mbola manodidididina ny atao hoe 20 taona eo zany tanora vao misandratra zany tovitovy taona moa izy Davida dia ny toe-po sy ny toetra ny tiralahy kely ty mihitsy ny mahafinaritra satria dia eritreretinao hoe tsy nanaraka ny diany rainy izy aloha satria ny rainy zany dia nanao tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra mihitsy efa ny elan'ny tanan'Andriamanitra ka ny rainy ny elan'ny tanan'Andriamanitra fa i Jonathan kosa tsy ny elan'ny tanan'Andriamanitra zay anankiray faharoa dia ohatrany hoe ilay fatandroany Jonathan mihitsy a no natolony mba amonjena ny zanak'Israely ilay manontolo ary ny zavatra nahavariana dia ty tsy niandro-tsoa izy teto an'ny Samuel hoe hanositra azy tsy niandry olona hafa izy teto hanositra azy fa hitan'ilay hoe efa eo am-bava honan'ny sabatra sy ny fandringanana ny zanak'Israely noho ny ataony dada noho ny ataony kiaky noho ny ozona atao amin'ity raiko ty tsy maintsy mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra hamonjy an'reto olon-dreto mba tsy ho afa-baraka ny zanak'Israely sy ny voninahitr'Andriamanitra dia mitsangana Jonathan tamin'izay fotoan'izay nanolotra ny fahatandroany ary dia vitsivitsy ihany miaraka taminy satria ny akamaroan'ny miaramila zany le efa-jato sy 2 arivo zany araka le teninao teo no le fahotany Saoly dia niala eninjato lasa izy ary eo eninjato la niaraka tamin'ny Saoly reo hoe eninjato osa koa mitovy toetra aminy tsisy raisina zany reo tsisy raisina mihitsy reo zany satria mitovy toetra amin'ny Saoly mihitsy reo zany hoe olona kanosa reo zany le tena ohatrany hoe tampo-karama zany ny janonana eo sisy hoe raha vao tsy miaraka amin'ity tsika dia aizany sakafo dia resaka tampo-karama kely sisy io fa le niaraka tamin'ny Jonathan zany dia le olona no volavolaina mitovy afanampo aminy mihitsy ary za tena resy lahatra mety efa tao ihany Davida fa mbola tsy voasoratra teto ny anaran'ny Davida fa mety tao Davida dia ny zavatra nitranga teto pasteur Alvarez ireo zatovy lahy tanora ireo no nanafika ary zareo na le fomba fanambarany Jonathan azy ozy manao hoe andaotsika ho any ozy fa angamba mombantsika Andriamanitra fa tsy misy masakana an'Andriamanitra hiasa na maro na mivitsy na mibe na mivitsy tsisy masakana an'Andriamanitra zany hoe miresaky reto tanora reto tany an-dalana zany dia famonjena ho an'ny firenena famonjena ho an'ny fianakaviana fa tsy mba hoe tsy hoe zatovo izy dia iresaka hoe dia ahoana rangany baolina ahoana rangany inona zao ny course soavaly mety any inona rangah andeo rangah amin'ny fitsika renao dômy na resaka hoe anona rangah tena ahoana fahitanareo an'le tovavika loatran'izao tsy zany ny resaka teto fa famonjena ho an'ny firenena satria tsika moa pasteur dia mampianatra foana ny hoe ny fototra anankiray ho amin'ny aveniran'ny tanora ny fiainan'ny olona anankiray matoa mandeha tsara dia eo amin'ny fahatandroany eo ny fototra ny miainga raha vao ny tanora ny ratsy fototra dia mianjery io aoriana kely eo ary zany ny manahirana be ny akamaroany hoe misy ray aman-dreny malagasy maro manodidididina 7 taona 7 taona 10 taona 9 taona vizana pasteur tsisy ninina tsisy raisina satria ma tsisy raisina tany amin'ny andro ny fahatandroany dia nitoka ny fijangajangana ny loka ny kilalao maro samihafa zany nahavarim-bariana azy fa jereo tsara Jonathan Davida dia nijory vavolombelona amin'ny Salamo 7:30 andininy fahafiry izy manao hoe andininy 9:20 hoe efa mba tanora ihany ary efa mbantitra zay kehitriny fa tsy hitako zay marina na fohy na ny zanany mangataka hanina zany hoe nanana fototra tamin'ny fahatandroany ao amin'ny Timoty 2:4 hoe aoko ndovaka itsika mihitsy pasteur aoka tsisy olona nao tsinotsinona anao ny amin'ny natandroanao fa aoko tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fitiavana amin'ny finoana amin'ny fahadiovana any amin'ny fahatandroana zany pasteur dia tokony zany ny fiainan'ny tanora amin'izao fotoana izao
N'Andriamanitra ny tanora anankiray mieritreritra manao hoe zao anga mbola manao lavia aloha mbola miremy aloha zao aloha fa je aoriana kely eo mivavaka efa antotantotra hoe mba hoe any amin'ny 42 na 43 na 52 any mba mivavaka mba mitsao antsona itao ve le tena zao ve de hivavaka sady anao mopera be eo sy nefa de za zany miteny pasteur hoe zao mihitsy zany pasteur ny fanaovana andresy zao zany ny fototra ary hitantsika tsara fa ny fitsanganan'ny Jonathan sy ireo namandreo no nahavitra ny zanak'Israely tena fanavotana ny zanak'Israely ny lesona goavana be amin'ity Jonathan ty koa zany pasteur Alvarez dia eo amin'ny andininy fahafolo de izy hoe fahasivy azafady hoe manao hoe ary raha hoy izy andraso mandrapatongana ihany aminareo de hitoetra ao am'izay toerantsika ihany sika ka tsy hiakatra eny aminy fa roa kosa izy miakara ty aminay de hiakatra isika fa efa natolotra Jehova eo an-tanantsika izy ary izany no famantarana ao antsika zay reo tsara anisan'ny lesona ngeza be mihitsy le hoe le mianatra mandray expérience am'le fiarahana miaraka amin'ny tompo de teto no zavatra nataony Jonathan de naka famantarana ny aminy hoe raha ohatra ka izy no miantso atsika hoe miakara ty aminay natolotra Jehova zay nydikan'izay fa raha tsy miantso izy fa izy no avy izy miteny andraso eny ihany aloha andraso eny ihany de ho raharaha be ny zavatra mitranga am'izay fotoana zay de nangataka famantarana teo anatren'Andriamanitra mazava ho azy fa ny olona mangataka famantarana eo anatren'Andriamanitra zany tsy olona dôzidôzy avy any ananiny hoe tena mangataka famantarana aminao a tombo aloha tena tsy haiko tsony lalaka le tsy zay izy pasteur fa ianao zany a olona tsara fototra manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao matoy ianao mangataka an'izay famantarana zay eo anatren'Andriamanitra jereo tsara le pasteur jereo tsara ty zavatra teneniko anao ty ndray manteny nisy zatovolahy anankiray de zatovolahy anankiray io mpivavaka be de nandeha fiaramanidina ry zareo tantara tany ivelany tany moa zany mba hitako tamin'ny boky de mba tantaraiko nandeha fiaramanidina de rehefa nandeha fiaramanidina sambany izy vao mba andeha fiaramanidina de napetraka teo ampelantanan'Andriamanitra ny dia tompo arovo zao dianay zao nde andeha any amin'ny toerana ohatran'izao zay tompo aoko fafazana sy rako fanamrano fiaramanidina de hitany mihitsy zany hitany tao anatin'ny masiny fanahy mihitsy hoe ny rano Kristy mandrakotra azy de sao anefa zavatra nitranga pasteur rehefa tena idécolle le fiaramanidina de misy ohatran'ny feo teny taminy tsy mbola nitsanga zany zavatra zany hoe midina faikany anao fa misy zavatra ilananao de miverimberina taminy io feo io de nangataka famantarana tamin'ny tompo zany izy hoe tompo tena raha avy aminao zany feo zany ka tsy sitraka ao ny andianako de ataovy tara 10 minitra raha fingany ty avion ty de nahagaga tokoa fa tara 10 minitra le fingan'le avion de nivoaka izy rehefa nivoaka izy tsy tafaverina tao anaty fiaramanidina tsony de zao zany nitenin'le olona zany tao anaty fiaramanidina tena zaza-dala mihitsy zao vao andeha fiaramanidina ka sao le mpiaraka miasa amindreo zany tena zany marina rehefa votom-pinoana ka tapitapy ny fivavahana ino ny zavatra nitranga rehefa nandeha le fiaramanidina nidaboko any anaty ranomasina le rahalahy io rery ny avitra tantara malaza zany eto ambonin'ny tany fa zany hoe manahirana milaza n'izany eto pasteur tantara fantatry ny olona ny akamaroan'ny olona rehetra de le tiako resana zany hoe ny olona anankiray zany manana fifandraisana amin'Andriamanitra de afaka mangataka ny famantarana io ary saoly tsy nanana an'izay na de mpanjaka azy fa i Jonathan nanan'izay na de tsy olom-baositra azy zany hoe misy tanora be dehibe na tsy mbola voaositra azy ampiasain'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny olom-baositra raha manana fahasahina manana fahavonona manana fifandraisana amin'Andriamanitra vonona montsy ny mpiarabelona aminy vonona montsy ny firenena de afaka hitenenan'Andriamanitra amin'ny alalan'izany atao hoe famantarana zany pasteur famantarana
ny famantarana resantsika eto tsy le voasoratra ao amin'ny marka 16 iny 16 iny zany hoan'ny mino le hoe anina fa le famantarana tiatsika io resahana eto zany de hoe misy dia lianao anankiray ohatra hoe tonga ohatra ny campagne ny lavanilina ohatra zany any faritry sava de maheno feo ianao tao amin'ny namanao ndao ampiasa vola lesy ndao aky ampiasa vola de ohatra ny resy lahatra ianao satria tete anakarena tampoka hoe 6 millions 10 millions ny gramme ny kilao de kôtikôtiny eo mahazo ohatraohatran'izao Andriamanitra nefa manao zay fomba anakanana mihitsy ianao misisika ihany ary aminao fa mavesatra ianao tsy manam-piadanana mihitsy ianao andeha fa no le calcul atao anatin'ny saina hoe mety ahazo 200 millions angamba nahazo 400 millions 500 millions de anakarena zay mianakavy andeha ihany nefa ao anaty eo tsisy fitsarana mihitsy zao tsy maintsy efarana io tsy maintsy hidofitra io affaire io tsy maintsy hidofitra io pasteur ary be dehibe ny olona midofitra amin'izy hitanao misy olona be dehibe ny manao aferana manao vato mpanompon'Andriamanitra izy de manao an'io aferana vato io zany de miara-miasa amin'ireny le mpanompo sampo reny de ozy le mpanompo sampo manao hoe aty aminay aloha tsy mety raha tsy manao sorona de izy nefa amin'ny mpanompon'Andriamanitra de sady miteny izy manao hoe tompo za tsy manao ny ataony hafa ny any arena kibony tany any ilaiko satria anao nitasy zay rehetra eo aniny fa aloha izy anao zay ataony eo ny tena marina pasteur ozy ny soratra masina ho tafaradalana vandroratsy efa mifanaika ary tsy manao ihany fa ny makasitraka ihany koa de enonao fa tsy manam-piadanana ianao de jero tsara ny aferana mpanompon'Andriamanitra ny akamaroan'ny aferana mpanompon'Andriamanitra eo manao vato hoe manao an'ity manao an'ity io midofitra io miara-miasa amina mpanompo sampy io miara-miasa amina demony io zany raha ny tena marina pasteur za tsy miteny hoe demony asana devoly akory ny volamena na vato sosy ny any Jehovah zany n'Andriamanitra zany ary enganenao zay mijery an'ity fandarana ity mba homen'Andriamanitra anao zany fa mangatao famantarana amin'ny tompo foana isaky misy zavatra atao raha somary hitarika kely de raha ohatra le izy raha ohatra hoe na eo amin'ny tontolo ny resaka fanambadiana misy olona be dehibe mijaly ara-panambadiana pasteur satria diso tany am-boalohany fanapaha-kevitra de nangamba ozy ianao miteny manao hoe ino mihitsy ny avy amin'ny tompo ianao fotsiny rehefa manambady tsy afaka miala amin'ny intsony fa misy olona diso fanapaha-kevitra tsy mba nangataka famantarana tamin'ny tompo hoe izy amreto zatovolahy reto na izy amreto zatovavy reto mandraray tonga de ny akanjo mijerena mavomavo kely ny akanjony ty ry ohatrany tsy de tsara de ty zazalahy ty ohatrany tsy manao cravaty ty fa ty manao neu foana za tsy tia neu zany de any mijereny azy ty tsy mety manao solobilana mihitsy fa jacksona foana volona de any mitiavany azy nefa tokony misy famantarana angatahana pasteur hoe ahoana ny tena fipetraky ny olona zay mba ho vady andrefomandrika eo anatrehan'Andriamanitra mba hatonga aloha tsy voavitaka satria ny fiain'ny fanapaha-kevitra anankiray pasteur ny décision anankiray raisitra androany de mamaritra ny hoaviko ray manontolo mamaritra ny fiainako ray manontolo ny fanapaha-kevitra raisitra androany ary zany natonga ny Jonathan tsy nirafarafa iady tamin'ireo izy vitsy kely fa tsy nirafarafa iady tamin'ireo izy nanavasahina fotsiny izy ndao tsika ho any am'ireo Filistina tsy mifory reo fa nangataka famantarana tamin'Andriamanitra izy de zao zany nafatarany fa ho resy ny Filistina hoe miaraka amitsika Andriamanitra tonga de amboary am'izay zalahy hitanao fa tonga de positif ny résultat pasteur Alvarez maraparitsika pasteur fa abakiko le andininy fahenina de zao vaky ny andininy fahenina ary Jonathan tamin'ny zatovo mpitondra fediny andeha sika kany amin'ny miaramila andreo tsy mifory ireo angamba ombatsika Jehova fa tsy misy asakana Jehova tsy amonjy na maro na mivitsy tio zany Jonathan dia tsy ny olona rehetra marina tena pasteur tsy ny olona rehetra no nalay no namana fa no safidiny le namana voatokana mba hoe afaka mifampahery sika moa de anomen'Andriamanitra namana pasteur namana faran'izay tena tiatsika ary namana azo antoka fa tsy amadika mihitsy fa voninanoratsika lala marina de ny fanahy masina zany fanahy masina de tsy hoe Andriamanitra fotsiny ihany izy fa tena namana ary raha manana secret anao manana zavatra ilana torevitra manana zavatra nasina fanapaha-kevitra misy zavatra tianao atao de ao ny namanao tena akaiky anao le tena tianao le azo ny fampiresana la tsy mizahatavan'olona ary le mety hatrano ny torevitra ataony dia ny fanahy masina izany fanahy masina ozy izy no hitarika anareo amin'ny marina rehetra ity Jonathan de tsy nifidy n'importe qui iaraka aminy tsy olona mino ihany fa nareo tsy mino na be vava be nefa rehefa tena eo amin'le misy karazan'olona manko pasteur be vava be mihitsy
vitatsika zany aitsika zantsika re tsy maintsy tavavoaky fa noho nzay anao an'la zavatra de lasa miaratsy moramora manao fialany jiosy poritsaka tsy hita zay alehany fa ity namany Jonathan tya de lehilahy tena natoko marina ary zao nytoy iny hoe de hoy kosa mpitondra fediny taminy ataovy zay rehetra oamponao mandrosoa ihany indro anaraka anao a araka ny sitraponao ny fahombiazana paster de olona mitovy saina raha tia natratra tanjona anakiray na tokatrano anakiray a ozy ten'andriamanitra tokatrano ny olona ny fanjakana miady atrano a de rafa ny tokatrano miady atrano a de rafa fa ny firaisan-tsaina any amin'ny ten'andriamanitra any any amin'ny stadiko hoe ten'andriamanitra hoe aoka hitovy ozy izy na fiteninareo a na fihevitrareo de ny olona miraisaina araka ny sitrapon'andriamanitra ny raisan-tsaina fa tsy miraisaina amy ratsy tsy miraitsy kombakomba fa miraisaina amy tsara vonany fampahery ohatra paster ao anatin'ny fiangonana ohatra miteny le paster pitaritsy manao hoe tsika manana vision tahaka an'izao hoe mba hitoriteny amin'ny télévision na hitoriteny amin'ny alalana tsy fantatro satellita na hitoriteny amin'ny alalana internet tsy fantatro de raha olona tsy mitovy finoana aminao no teresanao zany vision-nao zany de anohatry olona io aiza paster anao hitana volana voana zany aiza ny ohatrao mametraka problème zany rehefa anao zavatra ianao zany a de olona afaka hifampahery aminao erahana miasa anaovana zavatra raha misy vision anao de le olona afaka nohana anao amy vision anao a ilazana ny vision anao fa raha olona kanosa olona tsy tia olona tsy de matotra loatra miaraka aminao tsy azo antoka loatra ny fahitsiny sy finoana de zao anakivy anao olona io ary de ho kivy tokoa ianao ity lehilahy ty ne paster raha nanakivy any Jonathan hoe or Jonathan sao de tapaka any loha e fihinary ty atao tsika nanakoro fotsiny tsika fa de iroso any raha zay ny teny ty zatovitra ty de tsisy voninahitra Andriamanitra seo fa zao ny teny ataovy zay rehetra omponao fa Andriamanitra miaraka aminao nareo mivady atratra anato raha misy zavatra mba tiany ramatoa atao ohatra ny tsy fantatro ohatra hoe mba misimisy vola paster tarana de hoe ndao mba hivity tranotsika ndao mba hitarana le trano atsy a andao mba iara-iasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra hitory filazantsara amin'ny ara-bola de raha lehilahin'Andriamanitra mataotran'Andriamanitra vadinao de tokony izy ampahery anao am'zay vision-nao hoe ataovy zay omponao fa za tena anohana anao hivavaka ao anao ary anao azoka anao zay azoka ataoko anampiana anao de tsy maintsy misy fandresena paster tsy maintsy misy fambiazana tahakany Jonathan ty fidino namanao mba ilazana amy vision-nao fidino namanao zay ilazana amy programme anao dia ahery atrany ianao fa aza mifidy aza miara-mandeha amin'ny olona kanosa aza miara-mandeha amin'ny olona saratahotra raha ohatra anao miara-mandeha amin'ny alina ohatra ka le olona miaraka aminao ohatra matahotra mpamosavy de fondrany tahotra mpamosavy ianao fa raha olona mahery be miaraka aminao de fondrany ny heriny ianao dikan'izay a tsy ny olona rehetra ny azo atao namana hoe tena ilazana ny any anatin'ny fonao any fa mba olona hifampahery aminao a olona mitovy finoana aminao a olona tsy anakivy anao a no fidio a mba ilazanao a ny vision-nao a sy mba faneherinao sy ny fikasanao zay ny tena Andriamanitra paster vehivavaky tsika isotra ny tompo any raha eo dia misotranao zay satria de mianatra fiainana izahay ary zany fianarana zany tompo a raha ohatra tsy nianaranay teto dia mety namerina ny aditsona nataony Saoly izahay mety nisy aditsona be lehibe nataonay tompo raha tsy sinatra zany tenin'Andriamanitra izany zay ary tsy nahita voninahitran'Andriamanitra fa izao de mahafantatra izay zavatra tokony ataonay mahafantatra izay a ny lalana tokony alehanay mahafantatra izay a fa tsy mahazo misaraka amin'Andriamanitra ary mila mifoman'Andriamanitra ary Andriamanitra afaka miady aminay araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe Jehova hiady ho anareo a fa ianao reo kosa sakiny ozy ny tenin'Andriamanitra ihany koa manao hoe ny olombelona mihevitra tsara an'izay alehany a fa Jehova malavorary midiany ka dia aoko tahinany tsiraray avy tompo akofy mifandresena mety misy eto tompo a olona manana projet manana fikasana anao zavatra izy a tsofina rano projet zay ataony a tsofina rano fikasana tsara zay ataony a azo tombo marotra be a ho tavavoaka handresy a ho ambinina ho tahin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy a sotra tompo amen dia mifarany eny fotoanatsika hotizantsika indray ny manaraka pasteur raha sitrapon'Andriamanitra raha mpitso mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho atsika mianakafo tompoko izay naharitra ny aina sy nijery izao fandarana manangana fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo a izao a tahin'Andriamanitra tompoko veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy
ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy Tompo, fandarana manokana izay tompo-saina sy atolotry ny pasteur Randriamalala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko.